Manoloana ny resabe mandeha tsiroa amin'ilay concours ny NMG farany teo iny ary mandeha montsaho amizao fa hoe hoaverina ny fanaovana an'izay fanadinana izay na ihany koa tsy hoaverina io ny fanontaniana izay mipetraka amin'ny mpanarabavao rehetra manoloana an'izany rehetra izany noho ny fitsiko ilay kolikoly Avolenta izay nisy taloha ary nandritra ireny fanadinana tamin'izay resaka NMG izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ilay kolikoly Avolenta no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ambohy malaza lehilahy iray izay mipaka vato maty ny poahany vanja. Lehilahy iray efa tsy misy aina intsony no hita tany anaty lavaky ny carrière izay fangalana vato tao amin'ny fokontany ambohy dray atsimo ambohy malaza iny tamin'iny omaly hariva iny. Niongotra tanteraka ny tanany havanana ary potika ny lohany havanana izay feno ratra ny tratrany noho n'izay fipoahany vanja izay. Nikasa hamaky vato lehibe any anaty carrière izy ireo no nanao andrana fanapoahana tamina baterina finday sy tamin'ny alalan'ny fampiasana nitraty sy vanjana fikasika izay no nahatonga izao loza izao. Tsy nahomby anefa izany fa niteraka io fipoahana io raha ny loharanam-baovao voaray hatrany. Fantatra fa noentina nitsabonina tany amin'ny hôpitaly manara-penitra tany ambohy malaza ihany koa ny lehilahy iray izay naratra niarany salahy tamin'izy ireo tamin'izay fikasana fanapoahana vato izay. Tany Toamasina indray teny ambalamanasy teny pikirakira tarbin-jiro iray no niraikitra ny herinaratra teo amin'ny andrin-jiro ankaikin'ny Jovena ambalamanasy iny tao Toamasina tao. Izay tamin'ity androandroany ity moa no niseho izay loza izay. Efa tafidina teo amin'ilay andrin-jiro izy rehefa nifamonjeny mpamoizy voina sy ny mponina manodidina tany an-toerana tany. Voalaza fa avelony ena soamantsara izy na dia mahaza ny tanany roa taorian'izay fireketany teny amin'ny andrin-jiro tany Toamasina izay. Maro moa ireo izay nanantena fa maty tsy misy aina ity lehilahy ity nefa dia izao voalaza fa tsy maty izy fa naratra fotsiny amin'izay fa mahaiza ny tanany izay. Ka hafatra ho anareo izay mipikirakira andrin-jiro sy ny tarbin-jiro ireny mialohany hanaovana ny installation sy ny maro hafa na dia efa asanareo aza ilay izy dia mba tapaho ihany izay branchement amin'iny herinaratra izay amboarinareo iny mba hisoroana ny loza izay mety haterakin'izay tsy fanapahana ny jiro izay. Fahasalamana indray atsangana ny toeram-pitsaboana manokana ho an'ny kansera ao Madagasikara ao. Vita sonia tamin'ny alatsinainy 30 martsa 2024 teny amin'ny lampanjakana Ambohitsirohitra ny fananganana ny toeram-pitsaboana manokana ny homamiadana ao Madagasikara izay haorina ao Antananarivo. Tetikasa izay rahan'ny gouvernemanta malagasy amvondrina Ampity Holding avy any Afrika Atsimo izao tetikasa izao. Hanomboka iasa izany amin'ny tapaky ny taona 2024 raha ny fanazavana trany. Fitaovana manaraka ny fentrerasam-pirenena no hita amin'ny toeram-pitsaboana io toy ny IRM sy radiothérapie ary ny karazana teknôlôjia moderna maro samihafa izay ho ampiasaina ao anatin'izany rehetra izany. Tanjony tetikasa ny ahafahan'ireo izay marary ny homamiadana ao Madagasikara ao mitsabo tena ao Madagasikara ihany. 67 hektara indray tratra tao amin'ny tokantrano iray nisokatra 220 isa. Tratehaka tao an-tokantranon'ny olona iray tena 67 hektara teny nisokatra izay radiata izay miisa 220 izay natao tao anaty valizy miisa 2. Loharan-baovao voaray avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahatratrarana azy ireo tany an-toerana tany. Mbola karohina ny tompona andraikitra tamin'izao fitrandrahana ntsokosoko izao sy ny mpiara-mombona antoka aminy raha ny fanazavana voaray hatrany. Hary lala raha manantso indray tapitra tamin'ity androandroany raika amin'ny 30 martsa 2024 ny mahabentanana ny Antananarivo renivohitra azy ary nitanterahana tamin'ity androandroany ity tamin'ny 3 ora sasany teo ny lanonana famindram-pahefana eo aminy sy ny ramatoa lefitra voalohany amin'ny komina Antananarivo renivohitra ao. Nandrisany hetsika fanomezana kopia-pahaterahana faobe natao tao amin'ny boriboritany fahefatra no nanaovana veloma ireo mpiara-miasa tamin'ny tao amin'izay komina Antananarivo renivohitra izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ity resaka kolikoly Avolenta izay nampidoboka ny Talen'Ny Ifpa ity. Fito Tapitrisa Ariary no takaly ny fidirana ho mpianatra ny mpisolo vava ka nidoboka eny an-tanimora ny Talen'Ny Ifpa teo aloha.
Ny trangana kolikoly nandritra ny fikarakarana ny adina fifaninana hiditra ho mpianatra mpisolo vava sy ny fanadinana hazonina certificat d'aptitude à la profession d'avocat na CAPA tamin'ny andian'ny faha-17 sy ny faha-18 2022 teny amin'ny IFPA na Institut de Formation Professionnelle des Avocats araky ny vaovao izay navoaka ny biankohatrany. Nisy ny fampidirana tsy ara-dalàna ankizy izay 20 taona izay manizakitsaka ny fetra taona farany ambany 20 taona afaka miatrika ny fanadinana. Teo ihany koa ny fitakina vola Tapitrisa Ariary ho takala ny fahafaham-panadinana. Ny famafana ny angon-draikitra mba hanakanana ny fanadihadiana sy nanaovana fitsarana mitanila ho an'ny tombotsoan'ireo ankizy izay nanana fifandraisana tamin'ireo tompon'andraikitra eny anivony izay voalaza izay. Taorian'izay ny akara-pambanaovana teny amin'ny paky ny Talen'Ny Ifpa teo aloha izay voarorohy tamin'ny raharaha io ka nahitrapojavojomaika eny amin'ny fonjany Antanamora eny moa ny tenany ary miandry ny fempotoam-pitsarana azy taorian'izay fatratrarana azy tamin'ny resaka kolikoly Avolenta izay nataony izay. Midika izany fa matoa misy ny kolikoly izay dia misy ny tambazotra izay havanana amin'izay fanaovana kolikoly izay ary matetika ireo lohandohany foana no tena mitarika sy mandrisika ny olona hanao izay kolikoly izay noho ny fitiavam-bola sy ny tiatia-kely izay hanika lasa ireo manam-bola sy ireo manana lamosina ihany no afaka isaky ny misy fanadinam-panjakana izay ohatrehana izao fa na dia mahita kininina aza ianao fa rehefa zanaky ny mahantra na ihany koa rehefa zanaky ny tsy afaka dia tsy afa-panadinana amin'izay fifaninanana hidirana ho mpiasa-panjakana izay mihitsiny raha izao zava-misy izao no hodinihana ankaiky sy ho fakavakaina manoloana an'izay resaka kolikoly Avolenta izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena izay efa tsy tapona fenina izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ty tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsy ravoatrany ny miabone Chaine tsika mba afahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.